Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ilay eveka anankiray tany Norvège atao hoe Belgrave dia anisan'ireo nosamborin'ny polisiny Hitler nandritra ilay ady lehibe farany. Izao no fitantarany ny samborana azy. Tao amin'ny braoko aho izy no nilazana fa miandry ao tokotany ny automobilin'ny polisy. Raiky tahotra indrindra kanefa ny sakaizako izay nitantana nidina ny tohatra sady nibitsibitsika tamiko mba hamaky ny teny izay voasoratra ao amin'ny Petera voalohany toko 9 ny 17 ka hatramin'ny 15. Rehefa tonga tao anaty fiara ary nipetraka teo voan'ny polisy Rola dia navoakako izy ny filazantsara tao anatin'ny posiko ary dia nosokafako izany dia novakiako izy ilay toko sy andininy izay nolazain'ilay sakaizako ka izao no vakiny izany teny izany. Ary iza no anisy ratsy ianareo raha mazoto amin'ny tsara ianareo, fa raha tahiny mitondra fahoriana noho ny fahamarinana ianareo dia sambatra ary aza matahotra tahaka azy ary aza mangorohory ianareo, fa mana-masina ny Kristy ho tompo ao am-ponareo ary ao ka ho vonina mandrakariva ianareo amaly izay manontany ianareo amin'ny antony fanantenana ao anatinareo nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana. Rehefa avy namaky izany teny izany aho ho ilay eveka dia tsy nahatsiaro ny tenako ao anatin'ny fiaran'ny polisy intsony fa nahatsapa kosa fa eo am-pelatanan'Andriamanitra. Tena nampahery ahy hatraizatraiza ny tenin'Andriamanitra hoy izy. Tsy misy hery eto ambonin'ny tany azo ampitahaina amin'ny herin'ny Baiboly. Entokory mpiaino havana, azahoana toky sy hery lehibe tokoa ny tenin'Andriamanitra ho an'izay rehetra mandray sy mamaky ary mahatoky izany satria velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Solon'i Kristy fiderana.
feo ny teninao mba ndehanako mahitsy aminy lalanao ny teninao ray no fiarovana ety fifi mafiorina amireo favalo mandrovitsy fa teny fiainana sy mofonana sakafo mamelona ny ao anatiko sabatra maranitra tenin'Andriamanitra zay mitondra tsika zay lay onjany fanantenana fa teny fiainana sy mofonana sakafo mamelona ny ao anatiko sabatra maranitra tenin'Andriamanitra zay mitondra tsika hoanananitra sabatra maranitra tenin'Andriamanitra zay manome antsika fiadanana. sakafo mahasoa mahasalama mahavelona atolotry ny feon'ny fanantenana faly miara-abanao tompoko ampanajana no anasan'ny ekipan'ny feon'ny fanantenananao hanaraka ity fomba fikarakarana sakafo ity mandritry ny minitra vitsivitsy monja dia menofinaritra ary fomba fikarakarana galety legioma no ndeha ataontsika ka ireto avy indray zany ny zavatra ilaina ahafahana mamboatra azy ity mila ovy lehibe anankiroa isika atsasaka vomanga lehibe le vomanga tsy mamy reny zany no ilaina dia mila atsasaka karoty lehibe ihany koa isika atody akoho anankiray tongolo maitso voatetika madinika arak'izay mahamety atsika dia sira sy dipoavatra na reny fanao hanitra amin'ny sakafo ireny averina indray zany ny zavatra ilaina ovy lehibe anankiroa atsasaka vomanga lehibe vomanga tsy mamy zany ny ilaitsika dia atsasaka karoty lehibe tongolo maitso voatetika madinika dia madinika arak'izay mahamety atody akoho anankiray sira sy dipoavatra izay hanitra mahazatra antsika fanao amin'ny sakafo ireo zany no zavatra ilaina arakaraka ny abetsaky ny olona zany no ampitomboinao ny abetsaky ny zavatra ilaina rehefa voaomana ny zavatra rehetra dia iroso amin'ny fikarakarana ny galety legioma isika voalohany indrindra voasana dia avy eo sasana madio tsara ny ovy ny vomanga ary ny karoty rehefa voadio tsara ny ovy sy ny vomanga ary ny karoty dia kikisana manify avokoa izy rehetra avy eo kikisana zany ny ovy kikisana ny vomanga ary kikisana ny karoty kikisana madinika zany maka baolina lehibe madio anankiray isika dia arotsaka ao ny ovy sy ny vomanga ary ny karoty voakiky dia avy eo arotsaka ao ihany koa ilay atody izay efa nomanina tery aloha dia afangaro tsara dia arotsaka ihany koa ny tongolo maitso izay nitetehana madinika dia madinika dia asitsika sira sy ny dipoavatra sy ny hanitra izay mahavantana antsika amin'ny sakafo arak'izay tiantsika afangaro zany ary ireo rehetr'ireo rehefa vita izay dia afanaina amin'ny lapoaly ny menaka dia alaina amin'ny sotro ny fangaro izay efa nokarakaraintsika teo aloha dia atao somary bolety manify zany dia arotsaka ao anatin'ny lapoaly izay efa misy menaka nafanaina dia endasina ary avadibadika mba tsy ho may
saingy avela homendy tsara izay vao esorina tao anatin'ny lapoaly aroso hoan'ny fianakaviana ilaofana. Tsotra ny fikarakarana nefa na izany aza andeha averintsika kely. Voasana ho isika ny ovy, ny vomanga ary ny karaoty, sasana madio tsara. Rehefa avy eo dia kikisana madinika izy rehetra, na ny ovy na ny vomanga na ny karaoty, dia afangaro ao anatin'ny baolina lehibe anankiray. Dia arotsaka ao anatin'izany fangaro izany ny atody sy ny tongolo maitso dia afangaro. Asiana sira sy dipoavatra ny hanitra izay mahavatana antsika amin'ny sakafo. Avy eo dia afanaina ny lapoaly, asiana menaka. Alaina amin'ny sotro ilay fangaro izay efa nomantsika teo aloha dia atao bolety manify. Arotsaka ao anatin'ny lapoaly dia endasina ary avadibadika mba tsy ho may, kanefa kosa avela ho mendimendy tsara izay vao esorina dia aroso ilaofa ny fianakaviana. Izay no fomba fanamboarana ny galety legioma. Azontsika atao tsara ny manatanteraka izany satria mora hita avokoa ny akora rehetra ilaina hanamboarana azy. Ary mora dia mora ihany koa ny fomba fanamboarana azy, koa dia mahasotoa indray ary manao fampiarana dia mahasotoa homana. Na manao fanjaniaina sy ny teknisianina samy no nanolotra iny fomba fikarakarana ny sakafo anao teo iny. Mandra-peo indray ary raha sitrapon'Andriamanitra. Tarika Giovanni. Zay lay onjany fanantinana. Surat you beluna awang punite
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. AWR manolotra ho anao. Feon'ny fanantenana. Andesika nokana minitra vitsivitsy iaraha miain'ny tenin'Andriamanitra ka lebandretsikivy no mitafa aminao. Rehefa manolotra fanomezana ho an'ny olona iray isika dia kendrentsika mba ho zavatra tiana ilainy no atolontsika azy. Toy izany koa ny olona manolotra fanomezana ho antsika izay heveriny ho tena mahasoa antsika no atolony. Noho izany ilaina ny mamantatra izay tena mahasoa sy mahafaly ny anankiray alohan'ny isafidianana izay fanomezana atolotra azy. Raha tsy izany dia tsy hisy vidiny loatra eo amin'ilay nandray azy ny fanomezana. Isika olombelona aza mahay mifampikarakara sy mifanolotra zavatsoa maika ilarentsika any an-danitra. Tsy ho voatanisa ny soa efa niraisina sy mbola raisintsika aminy isan'andro, ny aina, ny rivotra, rano, masoandro, sakafo, fahasalamana, ny namana, ny havana, ny famonjena sy ny sisa. Matetika ny tsy tsapantsika intsony ny tombamidin'ireo fanomezana ireo raha tsy efa tsy ananantsika intsony. Manana fanomezana ho an'olona rehetra any amin'ny toerana rehetra sy ny vanim-potoana rehetra Andriamanitra. Iompana amin'izany lohevitra izany ny dinika ratsoratra masina an'io fa handeha aloha isika hivavaka. Ray masina sy tsara indrindra an-danitro, avy aminao tokoa ny soa rehetra izay raisinay maimam-pony isan'andro. Ampio izahay hankasitraka anao ary hita fifaliana amin'ireny fanomezana omenao ireny. Andinika ny teninao izay ankehitriny, koa mangataka aminao mba hanokatra ny masom-panahinay ahitahanay ny fanomezana efa nomaninao ho anay amin'izao andro faran'izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Azo antoka fa ahasoa ny fanomezan'Andriamanitra ho an'ny olombelona satria izy no mpamorona ka mahalala izay ilainy zavaboariny. Matetika nefa tsy mifanitsy amin'ny fanirian'ny olona ny fanomezana avy amin'Andriamanitra. Isika olombelona maniry fatratra zavatra ranofo, Andriamanitra kosa te hanolotra antsika zava-panahy be dia be. Dia hoy Jesosy amin'ny olombelona rehetra, Matteo 5:17. Fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetra izany. Lazain'i Jesosy eto fa ho fanomezana amboniny fotsiny zavatra ny tany raha mahazo ny fanjakan'ny lanitra sy ny fahamarinany ny olona iray. Voafina amin'io fanjakan'Andriamanitra manerana ny tany sy ny lanitra io avokoa ny harena rehetra, mahazo ny zavatra rehetra izay tafiditra ao. Fomba maro no ampianaran'Andriamanitra antsika ny amin'ny fanjakany. Anisan'ireny ny teny izay nosoratana ho boky, ny Baiboly. Asian'Andriamanitra ao amin'ny teny ny ary fa telo izay iray izy, ary manana fanomezana telo sosona ho fanatanterahana ny drafitry ny famonjenan'ny mpanota. Voalohany, namorona izy. Faharoa, nanavotra tamin'ny alalan'i Jesosy, izay tsy iza fa ny tena ny tonga nofo ihany, ary fahatelo, te onina ao anatin'ny olona amin'ny alalan'ny fanahiny izy. Tsy hery mampientanentana fotsiny ny fanahy masina, fa tena Andriamanitra monina ao anatin'ny olona amin'ny fahafenony. Izany no fanomezana irian'Andriamanitra ho raisin'ny olona rehetra amin'izao andro faran'izao. Efa atao anatin'ny olombelona ihany ny fanan'Andriamanitra talohan'ny fahalavona, saingy niala izy satria nandray ny fanahin'ilay mpandika lalàna ny olombelona. Io fanomezan'ny fanahy io no mamerina indray ny mpanota mba hitovy endrika amin'ny mpamorona azy. Tsy mahagaga ary raha antitra terin'Andriamanitra ao amin'ny teny manontolo ny tokony handraisan'ny olona ny fanahy masina. Ny rahanao etỳ an-tany izy rehefa vita niraka nampanaovina an'i Jesosy. Imbetsaka Jesosy no nampana ny tena ny avian'ny fanahy masina anohy ny asany. Hoy izao amin'Jao 5:12-17. Ary izaho angataka amin'ray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Hitoetra na onina ao anatin'izay mandray azy ny fanahy masina.
hoy ihany Jesosy raha mbola mampahafantatra ny asan'ny fanahy masina. Jaona 7:20 sy ny 7:20 andiny ny 7 ka hatramin'ny 10. Jaona 7:20 sy ny 7:20 andiny ny 7 ka hatramin'ny 10. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahan'ny ray amin'ny anarako, izy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Fa izaho milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy hiala dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha handeha dia irahako aty aminareo izy. Ary raha tonga izy dia ampiaiko izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy, ny fahamarinana satria makany amin'ray aho ka tsy mahita ahy intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andrinan'izao tontolo izao dia efa voatsara. Andriamanitra mihitsy ny fanahy masina satria mahay mampianatra, mampatsiahy, mampiaiky, manoro lalana. Firifiry tokoa moa ny olona tsy ampy fahalalana, mafo, mpanohitra an'Andriamanitra no nanjary nahay, resy lahatra ny bebaka, nalemy fanahy, nanaraka ny fahamarinana no ny asan'ny fanahy masina. Mahavariana ny fibebahan'ireo jiosy mafo namono an'i Jesosy rehefa nitoroteny tamin'izy ireo Petera tamin'ny Pentekosta. Izao no nitranga rehefa avy nandre nitoroteniny amin'i Jesosy izy ireo. Asan'ny Apôstôly 2:7-7 sy ny 2:7 sy 2:7. Asan'ny Apôstôly 2:7-7 sy ny 2:7 sy 2:7. Ary raha nandre izany ny olona dia voatsindro tampony ka nao tamin'ny Petera sy ny Apôstôly namany hoe, rahalahy, ina no ataonay? Ary Petera taminy, mibeba, areo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny elokareo, ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina, ary izay nandray tsara ny teniny dia natao batisa. Ary tokony ho 3,000 ny olona vao nanampy ho isany tamin'izany andro izany, ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakinany mofo ary ny fivavahana. Mampiala ny mpanota amin'ny lalana ratsy ny fanahy masina ary mitarika azy eo amin'ny lalam-pamonjena. Olona 3,000 no natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy rehefa avy niaiky ny fahotana. Tsy fanomezana ampiasain'ny olona araka ny sitrapony ny fanahy masina, fa fanomezana mampiasa ny olona anao ny sitrapon'Andriamanitra. Manova ny mpanota hiverina ny fitoviana amin'Andriamanitra indray ny fanahy masina. Tsy andevon'ny ota intsony izy, fa manjary mpanompo ny fahamarinana. Tsy azo sarahana amin'ny plany ny fanavotana ny mpanota ny fanomezana ny fanahy masina, indrindra amin'ny vanim-potoana farany amin'ny tantaran'ny tany. Tsy maintsy efa monina ao amin'ny olona amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra vao afaka tena hiara-monina amin'ny arabaky teny olona io. Hoy Jesosy raha manambara ny fikina famonjena amin'ny asan'ny fanahy masina. Jaona 7:15-17. Jaona 7:15-17. Jesosy namaly hoe, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay teraky ny nofo dia nofo, ary izay teraky ny fanahy dia fanahy. Aza gaga noho ny lazako taminao hoe, tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ilay mpamonjy mihitsy eto no milaza hoe tsy maintsy. Amin'ny teny hafa, tsy maintsy miova manana ny toe-panaharaka an'Andriamanitra ny olona iray vao azo vonjena. Tsy ho vitan'ny irery nefa izany fiovana izany, fa ny fanahy masina mitoetra ao anatin'ny irery ihany no afaka manatanteraka ny fiovana. Tena mila fanomezana nampanantenan'Andriamanitra io isika velona amin'izao andro sarotra izao. Arak'izany, tsy ny hanome antsika izay zavatra ireny fotsika eto an-tany no loha laharana amin'Andriamanitra, fa ny hamen'ny fanahy masina antsika. Milaza ireo vokatra hita eo amin'ny olona itoeran'ny fanahy masina ny Paoly. Hoy izao amin'ny Galatiana 5:12-13. Galatiana 5:12-13. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Vitsipana ireo toetra pirofo ny fonenan'ny fanahy masina ao anaty ireo. Izao azo nefa nisoratany mpaminany Mika anarivo fotoana tany aloha. Mika 7:2. Mika 7:2. Laha ny tsy misy amin'ny tany tsony ny tsara fanahy, eny tsy misy olo-marina ao amin'ny olombelona, samy manolotrika an-datsa-dra avokoa izy, eny mihaza ny rahalahiny amin'ny aratovy izy rehetra.
izany ny zava-misy hatramin'izay ka hatramin'izao tsy voatery ho toy izany avokoa nefa ny olombelona rehetra fa azo ataony manana ireo vokatry ny fanahy hanampy izay vonina hiala amin'ny ratsy Andriamanitra efa nampanantena ny hanome ny fanahy masina izy ka avy tazonina amin'ny teniny hoy Jesosy ao amin'ny Luka 10:17 ko raha ianareo na dia ratsy aza malala hanome zava-tsoa any zanakareo tsy mainka vany ray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Asain'Andriamanitra mangataka ny fanahiny isika te honina ao amintsika diany ety an-tany izy antoky ny famonjenan'ny olona ny fanana ny fanahy masina matoa manantitrantitra ny amin'izany ny tenin'Andriamanitra manontolo. Hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Efesiana 4:17 ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kase anareo amin'ny andro fanavotana. Fananan'Andriamanitra izay olona mandray ny fanomezan'ny fanahy masina hiara-monina amin'Andriamanitra mandritry ny mandrakizay izy satria mitovy toetra aminy. Manasasy ianao Andriamanitra androaka ny fanahy hafa rehetra ao amintsika fa mba hanaiky ho fonena ny fanahy masina kosa. Izany ny fanomezana hitondra fahasamarana mandrakizay. Hivavaka isika. Ray masina sy be fitiavana any an-danitro misaotra satria manana fanomezana mahavonjy ho anay ianao dia ny fanahinao. Leseo lahatra izay mba haniriny io fanomezana efa nampanantenanao io ka tsy hikatsaka fatratra ny zavatry ny tany izay tsy mahavonjy. Amponenao ato anatinay ny fanahinao mba tsy hanotahanay eo anatrehanao intsony fa mba hitovy aminao kosa izay ary ho nisan'ireo afaka hiara-monina aminao mandrakizay. Tanterao amin'ny alalan'i Jesosy izay hiverina tsy ela ny fanavotana ny olonao. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Feon'ny piaino. Feon'ny piaino. Manolotra arahabantsika rehetra manaraka izao fandaharana feon'ny piaino izao indray eto amin'ny onjam-peon'ny radio AWR feno fanantenana. Entinay any amin'iny faritry Tsirono Mandidy be mahatazana Tsinjorano iny ianao amin'ity anio ity. Anaraka fitsirona vavolombelona entin'ny iray mpianakaviana anankiray izay antenainay fa andraisanao lesona sy fampaherezana ihany koa. Koa dia meno finaritra ary. Sotan'Andriamanitra indray tsika raha mbola afaka fampiresaka mifampahery radafy Ratovavelo Paul mpampianatra teknika izay efa misotro ronono. Ny zavatra ambarako etoana indray dia ny fomba nanafahan'Andriamanitra tamin'ireo zavatra izay nangeja teo amin'ny nanomboka teo amin'ny andro ny fahazazana ao amin'ny fahatanorana
dia teo ny nanomboka nampidirana tsetry reny zavatra mamelona sy mahageja reny satria teo amin'ny kolotsaina zany de hoe raha tsy manao an'ireny de tsy mandroso ary de roboka ny tena nianatra mifoka sigara hita fa na de hoe mikohoka sy kofo ny lasaka hatramin'ny ranomaso fa izy de mbola nampidirina ihany lay vahiny tsy fantatra de nanjary zatra tahaka zany koa ny toka kafe nandramana sy ny sotrona daholy izany satria rehefa natsapa nandeha teo amin'ny fatanrana ny karama ny tena tam'izany dia afaka manara-po tsara n'ireny zavatra ireny ary neverina fa hoe tena metimety amin'ny tena le izy satria rehefa ohatra mameotra anareo aho hoe rehefa avy misakafo de ohatrany tsy mety raha tsy mandray sigara kely na misotro kafe kely tsy mahatsiaro hoe en forme raha tsy zay ngamba filaza azy raha tsy manao an'izany ary zay zany le pozina zay nanimba ny fiainan'ny tena le zavatra tsara vonohon'le pozina de nanjary fahazaran-dratsy ilay izy ny tena zany de ny aina tam'izany zavatra zany ary faly ery nanao an'izany fa tonga ny fotoana izay nandraisana ny anarana ny sohatra masina de nalala ny tena araky ny tena sohatra masina hoe tepolony fanahy masina ary nanaiky fa tena marina izany zavatra zany ay le zavatra tsara tareniny men'Andriamanitra iny ny sombana mba hamezana fahafahapony filan-dratsy ary rehefa fantatry ny tena zany izay zavatra manimba izay tiany Jesosy ho afahana tsika tamin'ny ady rehetra zay natao zany dia mahatsapa ny tena fa tsy afaka am'izany zavatra zany na dia natao izany ezaka rehetra ny torohevitra rehetra de mbola verimberina ihany zay fahazaran'izany eny afa natsiaro ny tena na de atao anatiny hoe mbola tsy nandray ny fahamarinana tsy nandray ny Jesosy hoe tena zavatra ratsy ty satria hitany tena zany ny voka-dratsy ateraky lizy ary zay fanorin' zay ataoko hoe angamba nitsinjon'i Jesosy de nyroso nameny vahaolana izy tamin'ny alalan'ireo olona mitory ny filazantsara ka nafahany tena zany nandray zany mahamasina ny tepolo sy ny tenatsika zany de sitaka mihitsy ny hoe hiala am'le izy ary satria amin'ny fiainako manokana zany dia za manana fomba fizeriko de izao satria napiditra n'lay ratsy any sitrapoko tanteraka mihitsy napiditra azy de azoko antoka mihitsy zany fa tsy afaka mihitsy io raha tsy za mihitsy io ny tapa-kefitra hisaraka aminy zay zany toetsaina nananako zay toetsain'zay nanandrana nandritry ny fotoana fo ihany nandeha tamin'ny heviko dia mba afakafaka kely herinandro fakafaka kely ray volana fantatro zany fa tsy ho afaka mihitsy zany inona zany ny zatra nataoko matsiaro le tenin'i Jesosy hoe raha ny zanaka manafaka anareo de afaka tokoa nareo fa tamin'ny fotoana mbola tsy nafaka azy zany de na de nalala ny famarina izy de raha vao tsy mifoka de ohatran'ny dondrodondro na ohatran'ny masitsika ohatran'ny sosisositra zany ary fantatro ny tenako fa hoe zanak'Andriamanitra vedy zany ny fomba hoetiko fiainako amin'ny fiainako na rikoriko a mihitsy zany le vokatry le zavatra nataoreo ary te ho afaka mihitsy zany ary vonina hiala amin'ny fomba rehetra kanefa ny vahaolana zany de ny fanomezan'i Jesosy ny hery hoentina miataka izay de afaka zany zao le izy koa hoatsika rehetra ny tanora ray aman-dreny fantatro fa be da be ny maniry te hiala am'izany zavatra zany noho ny efa fahasarotany fiainana nga noho ny zavatra misy nefa mbola voageja lalovako daholo zany rehetrarehetra zany
ka nytorohevitra omeko anareo no ny fanandramana nataoko de tsy marina mihitsy lesaka hoe tsy afaka fa afaka tsika mila fanapahan-kevitra entitra aloha zany a izaho sy anao zay vo afaka am'ireny zatra mangejireny ny olona ny torohevitra fotsiny nomena atsika zao natao ve fa ny olona mbola tsy nikasika an'ireny tsy mahalala n'zay olan'zay fa zay zany any tsy mbaratelony hoe nanapa-kevitra mihitsy a zany a hoe hiala amin'io ary nefa fantatro fa tsy afaka amin'io aho a raha tsy misy hery hafa ivelan'zay fanapahan-kevitra zay ary zay a na tonga ieteritra am' Jesosy tsy manan-kery a iza fa mandehany fotsiny a de mety fitanao mifoka sigara mety tsy hitanao misotro kafe nefa mamely any mety azao fa tsy ianao ny fitahako am'izay fa ny tenako ary Andriamanitra tsy voafitako am'izay ka izay zany a no tsy ambaratelo a torohevitra ometsika zay manam-panireny hiala amin'io zavatra io ary maninona mora tsy ianao rehetra fa itsika rehetrarehetra samy miala am'zany zany satria zaratsy masoa zany fa manimba ary tsisy tsy mahalala n'zany inyle tena tsika nafinaritra teo iny a nanjary tsy afaka metsika tsony raha tsy mihina an'ireo zavatra reo ary iza moa tsy mahalala fa misy pozina mahafaty eo amin'ny sigara misy pozina mahafaty eo amin'ny kafe misy pozina mahafaty am'ireo zatra mahadomelon'ireo hitatsika raha na fanjakana de miezaka mampirisika atsika manokana andro ialana sy adina za amin'ny zavatra zany ka de anjaratsika tsiraray avy a miady mba ho afaka ary azo antoka fa afaka tsika rehefa mieteritra am' Jesosy ka de mahereza samitahin'Andriamanitra to de kisaka kely any amin'iny faritra Antamboso Avinimerina distrika Nanjozorobe iny ihany isika anaraka ny fijoroana vavolombelona ataon'ny ray mpianakaviana anankiray zay nahatonga azy ho resy lahatra anaraka an'Andriamanitra. Ny anarako zany tompo dia Randrena Arsoa Mamitiana ao Antamboho zany no misy ana distrikana Soavimirina zany fijoroana vavolombelona zany jivetiko makasika ny fenako sy ny akonako zany teo amin'ny maharesy lahatra anazy zany tamin'ny aratsoratra masina zany de zay zany dia sivy menada zany nateraky dadanay zany ireo zokorolahy reo zany no findra nahitan'ny fahamarina zany tao amin'ny Exodosy rehefa mivavaka alahady de mifindra zany lasa vavaka sabata zany izy de izy ireo zany tarika na foana kanefa zany mbola tsy resy lahatra mihitsy tamin'izay fotoana zay izay mbandry dadanay moa zany de natikisany hafa reo zokorolahy reo zany ohatrany efa nialala tamin'ireo ny fony satria ohatrany efa tsy nanora raha niaraka tamin'izany reo rehefa sabata zany ny andro teny arina teny zany efa nandeha ny fotoana sovolana de nandinika soratra masina zany kanefa raha nandinika za zany de mbola ninanidy fo zany hoe za tsy mbo hifindrafindra finoana mihitsy ary nia tena rehefa tsy mangalatra sy tsy mamonola de madimy foko de fa zay nefa rehefa tena nandinika ny soratra masina zany taty arina za zany mivavaka teo amin'ny andro alahady kanefa nandinika zany nandinika ny andro fafito zany fa sabata zany no hitako tao anatin'ny soratra masina Exodosy 20 ny andininy fahavalo zany de nitandremako zany izy io rehefa hitako de tsy nakasitraka moa zany ry dadanay de rehefa tsy nakasitraka izy zany dia tonga teo amin'ny fotoana izay nandehanako zany de efa naika safitra mihitsy moa izy tamin'izay fotoana zay de rehefa niteny zany hoe raha angalatra sy amon'olona aho na hijangajanga sy hanao zavatra tsy mety de zay ny tokony horaranareo fa raha hanao zavatra mety de mangavy anareo zany mbo hitsodrano ana de izy moa zany tsy nitsodrano de natao zany nybatisa de tsy nanatrika izy zany de rehefa taty arina zany nandeha ny fotoana de nandeha ny fotoana zany misy ny finanana laoka ao andrano reny henakisoa reny moa zany natao laoka de tsy ninana mihitsy zany misy ny fandehanana jama zany rehefa sabotsy de tsy nandeha mihitsy zany de volany zany atokana rehefa ao anatin'le filanana an'le loka tsy voalaza amin'ny baiboly zany de rehefa nandeha zany fotoana sovolana taty arina de ohatrany lasa fa ndraindray zany ny fonay mianaka zany rehefa ndraindray fonay mianaka de lasa natikisany ray zany teo amin'ny toerana nisy ty aminandray le volana tetrany zany satria hoe hitany hoe tena mijoro ty de rehefa nalahelo zany izy hoe raha mampango foana no nanako vary rehefa nalahelo zany izy hoe anana de niazy loka henako soa de ndraindray zany amin'nona koza rehefa fety zany ny andro de ndraindray moa zany nijoroko vavolombelona ihany koa de ndraindray zany amin'ny tanany azy zany de nahavaky azy zany ray fotoana zay zany rehefa namitana izy
de voana ny latsaka ny fitana de nahazo trondro ny eza be zany izy ohatrany lelana angady de vo nahazo an'io izy de nitantaraina zany de efa tsy nihina ntsony ny trondro zany tam'izay fetiny andro de niazy enakoso de vaky ny teny ana moa izy tam'izay hoe tena mivavaka alala isozy izy fa tena voana nandatsaka ny tia de nahazo trondro de hita hoe ho an'ny la mihitsy lizy teoriana zay nefa tsy nahazo tsony de tena zao izy vovaky fa tena aro ny fahamarinana le tio izy de taty arina zany rehefa nitoy le fiovana tony de lasa atikisan'ny tao an-drano ray zany ary lasa zany ray zany ny tena akaiky ny fony ray zany ao anatin'le fanarahana an'Andriamanitra zany de izy moa zany mbola tsy resy lahatra fa mbola andalana mpivana zany ao andalana fitondrana-mbavaka azy zany ny tenako zany am'izao fotoana zao de taty arina moa zany de vidindry zareo tarika zany tale-piolana miaraka amin'Andriamanitra moa zany na dio aza zany mahasaritsaritra azy satana io ihany kanefa zany ilaina toerina zany ny devolo izy ny ten'Andriamanitra de andositra anareo izy de rehefa taterina zany rehefa nisy ny aretina de zany no atson'ireo ray aman'ireo hivavaka aminazy zany ary rehefa misy zany ny problema de zany natsoin'izy ireo andamina zany de izay zany ny joroky vavolombelona hoe nahita zany fa miaraka amin'Andriamanitra zany de hita hoe tena zava-dehibe de misy zany ny olana eny tsepatsepany eny miaraka aminah eny de mivaha foana zany na de hoe olana mazana zany rehefa entina mbavaka zany sy ny fivadikanina zany de hitako hoe mivaha foana zany ny olana zay mahazo aminazy zany de ny antso zany sy ny tiako ampitaina ny pieno zany de zao ihany Andriamanitra zany dia abe fitiavana zany izy na de ataontsika hoe afa-po ary zany tsika eo amin'ny zavatra rehetra vao manaraka azy zany izy zany de mbola tiantsika foana ao anatin'ny fivelomantsika zany ka nangatahana amintsika tsirairay pieno zany mba hoingany mbo ataontsika lola arana zany Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika zany ninona ataontsika fa raha vao misy olana zany de fa Andriamanitra ndreny antsona mba hahatonga azy zany mba tsy ataontsika ho rambony izy fa ataontsika lohany zany ka ny azy zany mbo anto zany de mbo ingany antsika rehetra zany mba isaina zany mba handinika zany soratra masina zany ka hafantatra an'izay tena marina ao anaty baiboly zany misaotra indrindra tompoko zay no masaka azona rosoanao mpiaino teto androany antenainay fa nitondra fampahirezana ho anao ny fandrenesana izany dia manao antso hatrany izahay raha misy ihany koa fijoroana vavolombelona tiana hozaraina amin'ny mpiaino antsika tamin'izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao dia azonao ataony mizary izany amin'ny mpiaino manerana izao tontolo izao amin'ny alalan'ny onjam-peo feno fanantenana dia manatona ty amin'ny studioan'ny AWR na miantso ny laharany telefônina 033 37 106 13 034 06 797 62 anampy sy tahanao anela iraintsika ao an-danitra ny amin'ny fanapahan-kevitra ao sahady anao izany dia hatreto ihany koa ny fandaharana feon'ny mpiaino androany manome fotoananao manaraka raha sitrapon'Andriamanitra ity irity ihany koa no entinay mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray fanjaniaina no nanolotra ny fandaharana feon'ny mpiaino anao teto niaraka tamin'ny teknisianina na Aritiana tompona andraikitra ny fandaharana Elion Andriamitansoa soratra ihany no tsy ahiviko eto sa ikorontana ny tany lavo izao rehetra izao very hevitra daholo zay milaza ho mahay hisy aretina mandoza mbola tsisy hatrizay fanareo vahoaka sisa hosedrany ihany ko faorina nanikisa molitranga etoko marireo olombo afity zay o foafitaka fany alany ireo tity niala izy nisitaka fayanayo manaona politsoro fona ve nahandava manolona ireo sedra marobe hoansi
hoansikizay tavela mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasay. Mr Vonjy sy Dominique. Zay lay onjany fanantinana fanareo vahoaka sisa hosedrany ianiko fahorinana ny kisa molitranga etoko marireo olombo afity zayo foafitaka fany alany ireo tity niala izy nisitaka fa ianayo manahona olitsoro fona ve nahandrava manolona ireo sedra marobe hoantsiky zay tavela mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasay fa ianayo manahona molitsoro fona ve nahandrava manolona ireo sedra marobe hoantsiky zay tavela mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasay hoantsiky zay tavela mbola verinay hatrany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasay. Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Faly tafahoana aminao indray amin'ny alalan'ity onjapeo ny feo fanantenana ity ny namanao mpiara-mianatra ny ten'Andriamanitra aminao Elion Andriamitonsoa. Ny mahakasika ny fitsaran'Andriamanitra. Ny fitsaran'Andriamanitra no ifantoha ny fiarantsika mianatra mandritra ny andro vitsivitsy. Milohan'izay dia andeha araka hivavaka isika. Raizany an-danitro ho amasinany eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataony ny sitraponao ety atantaka ny eny an-danitra, ho anao ririany ny voninahitra rehetra, ho anay kosa no angatahanay ny fahasoavana, ahafahanay mandeha araka ny sitraponao. Angatahanay ny fananao masina hampianatra anay ny teninao, mba tsy hadiso ny fandraisanay an'izany, fa mba hitondra hery sy fahalalana ao anay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy hatrany moa ny andinina izay fantenana mba ataontsika fitadidy ary amora ny fitadidiana ny votoatin'ny lesona. Ao amin'ny Korinthiana faharoa toko 10:10 no ahitantsika azy. Korinthiana faharoa toko 10:10 manao hoe: fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miharihary eo amin'ny fitsaran'i Kristy. Tsy tsara ilay hoe samy tsy maintsy ho hita toetra, mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataony ny tenany dia arak'izay nataony na tsara na ratsy. Averintsika indray mandeha, fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miharihary eo amin'ny fitsaran'i Kristy. Izany hoe tsy misy zavatra azo afenina
dia toizantsika mba handraisan'ny olona rehetra ny olona rehetra tsy pio tsara fa tsy misy ankanavaka izay zavatra nataony tenany tsy izay nataon'ny hafa taminy fa izay nataon'ny tenany dia araka izay nataony na tsara na ratsy. Averina ihany Korintana 4:5 no misy an'izay. Tsy resaka manjavozavo arak'izany na koa zavatra ara-tandindona ny resaka fitsarana voalaza ao amin'ny soratra masina, fa tena misy arabaky teny tompoko. Raha mamindra fo aminao Andriamanitra amin'izao fotoana izao, mamelanao hanana fotoana anaovana safidy mazava dia raraoto izany, fa aza everinao fa mampanara-poanao amin'ny adalàna izy, matombola velona ianao na dia manao an'izany foana aza. Miandry ianao hibebaka izy, fa misy fehitra an'izany. Tsy maintsy handalo fitsarana ny olona rehetra, niza araka ny voalazany tsy anjery teo. Efa mandeha zany fitsarana zany ary nanomboka tamin'ireo olona maty izany. Ny maty no nanomboana ny fitsarana, satria rehefa maty ny olona moa dia voafaritra avetrany ny hoaviny, satria tsaraina amin'izay zavatra nataony nandritra ny nahavelomana izy. Tsy misy fanavotana ho azy tsony rehefa maty izy, tsy misy zavatra azo hovaina tsony. Zay ny fahamarinana ara-Baiboly. Raha misy zavatra ambaran'ny soratra masina mazava tsara dia ny mazava misy ny fitsarana, ary ny olona rehetra tsy ankanavaka dia tsy maintsy mandalo fitsarana araka ny voalazan'ny andininy izay no fantenana ho ataontsika tsy anjery teo. Maro ny andalan-teny maneho an'izany mazava tsara. Hitsara n'izao tontolo izao Andriamanitra, tsy misy hevitra manjavozavo. Amin'ny fotoana tsy ampozony rehetra zany dia tsy maintsy hiseno rariny, izay tsy hita eto amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity. Ny miafina rehetra tsy maintsy aseho. Tsaroa fa ilay Andriamanitra izay tsara dia tanteraka amin'ny fahalalana rehetra. Hoy ny voalaza amin'ny Joba 7:30. Mahalala ny zavatra rehetra izy, ny zavatra rehetra. Hoy ny voalaza amin'ny Jaona 1:7-20. Ao anatin'izany fikasantsika miafina indrindra. Azontsika ataony miafina ny olona rehetra amin'ny fahaizana manafina faran'izay kinga, saingy tsy misy ninninona azonao afenina amin'Andriamanitra, ary ampamoahana amin'ny fotoana mampety azy indrindra. Ary io fomba fiaina miafina, toe-tsaina manosika manginy io, izay tsy misy mahita no tena fandrika ho an'ny olona maro. Satria ilay Andriamanitra hitsaranao dia hitsara tsy ny zavatra ataontsika ihany no tsarainy, fa indrindra fa ny toe-tsaina manosika antsika, izay izy irery ihany mahalalan'izany. Koa aoka tsy hamita teny amin'ny fihezana mahafotsara eo mason'ny olona fotsiny, kanefa mety hanana toe-tsaina arikoriko an'Andriamanitra, ary izany no hadiso fanantenana ny maro. Betsaka amin'ny olona izay heverina fa nanana toerana ambony no tsy ho hita any an-danitra. Ny fitsaran'Andriamanitra dia tetikasa famerenana amin'ny laoniny ny zavatra rehetra, izay ho ataon'Andriamanitra mba hahasoany voariny na ny an-danitra na ty an-tany. Zay ny tanjon'ilay fitsarana fa tsy valifaty akory. Mahafoaka ny tany sy zao tontolo izao zany, satria nanomboka ny fikomeny tany an-danitra Losifera, nampiely an'izany hatreto amin'ity tontolo misy antsika ity, dia tsaraina miaraka aminy ny olona rehetra eto tany, araka izay nataony na soa na ratsy. Ahoana ny amin'ny fitsarana farany? Betsaka ny matahotra raha vao mare hoe fitsarana, na nanao ny rariny izy na tsia, satria matetika no ahitana fitsarana tsy marina eto amin'ity tany ity. Marobe amin'ireo olona voafonjaza no voalaza fa olona nogadraina isolo-toerana fotsiny, ilay olona tena meloka izay miriry any ivelan'ny fonja. Maro ny firenena ahitana an'izany, tsy mba tahaka an'izany fitsaran'Andriamanitra. Famonjena aza no hevitra izany hoe fitsaran'Andriamanitra izany. Famonjena izany ho an'ny tena zanak'Andriamanitra marina. Mbola hojerentsika akaiky ao anatin'ny lesona momba an'izay. Ho an'ny maro dia manambara fanameloana ny fitsarana. Na mety hitranga tokoa aza nefa izany ao anatin'ny fizotry ny fitsarana dia tsy azontsika hadinoina, fa misy lafiny tsara be dehibe ny fitsarana, dia ny fanamarinana ny marina ihany koa. Fantaro fa ny bokin'i Daniela
dia milaza ny fitsarana amin'ny andro farany ho fanomezana rariny ny olo-masy ny avo indrindra. Azonao amarin'izany eo amin'ny Daniela 7:12. Daniela 7:12. Samy ao anatin'ny fitsaran'Andriamanitra izy roa ireo, izay foto-kevitra hita ao amin'ny testamenta taloha. Hanameloka ny ratsy fanahy ary ampitsingerina ny nataony amin'ny lohany. Izay no anton'ny fitsarana. Etsy andanin'izay hanamarina ny marina kosa, hanome azy araka ny fahamarinany. Zany voalaza ao Mpanjaka 2:7. Mpanjaka 2:7. Fa manasanao hamaky izay voalaza ao Matio 5:20, 9:30 ka hatramin'ny 4:70. Matio 5:20, 9:30 ka hatramin'ny 4:70. Ny ampahany no vakitsika fa ianao no ingavianay mba hamaky azy manontolo. Raha tonga zanak'olona mivoninahiny arahany anjely rehetra dia hipetraka eo ambony seza fiandrianany voninahiny izy, ary ny firenena rehetra angoniny eo anatrehany dia hanavaka azy tahaka ny mpiandrondry manavaka ny ondry amin'ny osy izy. Zany no vokatryilay fitsarana. 7:30 hametraka ny ondry eo amin'ny ankavanany izy fa ny osy eo amin'ny ankaviany. Ary amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe avy ianareo izay nitahiny raiko mandovà ny fanjakana izay voavoatra ho anareo hatr'izay nanorenana izao tontolo izao. Fanoana aho dia nomenareo hanina, nangetaeta aho dia nampisotroinareo, ny vahiny aho dia nampiatranonareo, tsy nanan-kitafy aho dia nitafianareo, narary aho dia nitsaboinareo, tao an-tranomaizina dia nivanginareo. Dia hamaly azy ny marina ka nanao hoe, Tompoko, oviana no hitanainony ianao ka nomenay hanina, nanangetaeta ka nampisotroinay, ary oviana no hitanay ny vahiny ianao ka nampiatranonay na tsy nanan-kitafy ka nitafianay, ary oviana no hitanay narary ianao, natao an-tranomaizina ka nivanginay. Dia hamaly ny mpanjaka kanao aminy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, arak'izay fa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireo rahalahiko kely indrindra ireo no nataonareo tamiko. Dia ilaza indray amin'izay eo amin'ny ankaviany kosa izy hoe, miala amiko ianareo izay voaozona ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny divolo sy ny anjeliny. Fanoana aho fa tsy mba nomenareo hanina, nangetaeta fa tsy mba nampisotroinareo, ny vahiny aho fa tsy mba nampiatranonareo, tsy nanan-kitafy aho fa tsy mba nitafianareo, narary tao an-tranomaizina fa tsy mba nivanginareo. Tokony hampieritreritra antsika izany teny nataon'i Jesosy izany. Fa haia ny fiainantsika andavanandro amin'ny fifandraisantsika amin'ireo olona sahirana manodidina antsika mihitsy no maneho ny tena mahazanak'Andriamanitra antsika na tsia. Tsy mety amin'Andriamanitra mihitsy izany le hoe ny olo tsy havany manany, tsy zanak'Andriamanitra izany. Manampy an'izay voalaza teo eo amin'ny Jaona 5:1-20 ka hatramin'ny 7:20. Jaona 5:1-20 ka hatramin'ny 7:20. Manambara mazava Jesosy eo fa hisy ny fitsarana ary Jesosy no hitsara. Rehefa tsy mpisolo vavanao izy dia hanameloka anao noho izay rehetra nataonao, ka tsy hisy ho hafamaina zany amin'ny fitsarana. Nareo efa nodimandry na isika velona, tsy maintsy hisy ny fotoana izay tsy maintsy andalovana ny fitsarana, koa aoka hatahotra an'Andriamanitra isika ary anaiky ny famonjenana tolony, dia ny mbola afaka manao an'izany amin'izao fotoana havelomana izao. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.